teny fitahina teny fitahina ho anao zay mandresy makatoa ny tenin'Andriamanitra, ho anao zay mandre zany tenin'Andriamanitra izany na mandeha na mitoetra na izanaiza toerana misy anao. Hoentiny neny Randria Mananjara Denise mpitandrina filoha nasionaly ny sampana foibe fifoazana MEDM. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao ry havana izay manaraka tsy tapaka ity teny fitahina ity. Amin'ity anio indray isika dia manaloha hevitra manao hoe mitory ny filazantsara, mitory ny filazantsara. Ny fitoriana filazantsara dia iraka lehibe izay anoran'Andriamanitra ny olona izay nantsoiny ho amin'ny sehitry ny fanompona. Ka izany aloha hevitra izany dia raisitsika avy ao amin'ny filazantsarany Marka 9:40 ka ny 5:50 manao hoe ary hoy izy taminy mandeha ianany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Jesosy Kristy mihitsy no nilaza izany teny izany rehefa nanatona andreo mpianany izy tao aoriana ny itsanganany tamin'ny maty, dia naniraka an'ireo mpianatra izy ka nanao hoe mandeha iana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Satria ny antony dia tsy natao an'ny apôstôly ihany ny famonjena, fa ny natongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao dia ny hamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana. Ary reto mpianatry ny tompo rehetra no hanisany izay niaraka tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana mateto an-tany an'i Jesosy. Ary rehefa hiakatra ho any an-danitra izy dia tsy maintsy nametraka ny afatra na ny asa lehibe izay ho tanterany reto mpianatra ireto. Ka ny iraka izany dia ny hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao. Ary any amin'ny filazantsara soratan'i Matteo 10 ny tompo dia miteny hoe rehefa mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, avoahin'ny demonia, sitrany ny marary, diovy ny boka. Zany rehetra izany no asa zay nanorano Jesosy anyreto mpianatra ireto. Koa amin'ity androany ity dia mampatsiaro anao izany tenin'Andriamanitra izany fa ny apôstôly Paoly ny amin'ny fitoriana ny filazantsara dia zao no teneniny hoe efa noraisiko ho andraikitra ny fitoriana ny filazantsara. Ary tsy zany ihany koa fa raha ao amin'ny Timoty 2:1-10 dia nambarany fa tena anisan'izay hoe adidiny mihitsy ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay efa noraisiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Dia noho izany tsy ny apôstôly Paoly ihany, tsy ireo mpianatra ihany 2:40 no nitenenin'i Jesosy hoe mandeha mitory ny filazantsara, fa na iza isika izay mpanompon'Andriamanitra efa nantso ny tompo ny amin'ny mahampanompon'Andriamanitra antsika dia raiso tahaka ny adidinao zany hoe mitory filazantsara izany. Inona moa zany atao hoe adidy? Ny adidy dia tsy maintsy tontosaina, tsy maintsy efaina, fa tsy hoe rehefa malaladalaka ny fotoana, tsy hoe rehefa tsy misy atao, tsy hoe rehefa mba milamindamina kely. Zany hoe lasa faralanasa zany lay fitoriana ny filazantsara. Tsia fa ho an'ny olom-boanjo, ho an'ny olona izay manana handraikitra izay efa niantsony tompo azy, dia tena niraisina ho adidy, niraisina ho andraikitra mihitsy ny fitoriana ny filazantsara. Zany hoe tsy hipetraka fotsiny ianao ao an-trano na ao any am-piangonana na ao amin'ny ankorana na ao amin'izay manodidina anao ihany, fa mandeha araka an'izay tratry ny hery, araka an'izay tokony atao, dia tsy maintsy manatanteraka izany fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy izany ny olom-boanjo rehetra. Androany ianao mandre zao tenin'Andriamanitra izao,
handroany ianao nametrany tompo izany andraikitra izany manao ahoana to tafandromandry to nanadino lay andraikitra zay efa niraisina tamin'ny tompo lay asa fanompona zay efa nekena teo anatreny Jesosy Kristy ataonao faralanasa ny asan'Andriamanitra ary zany ny antony mahatonga ny sy fahombiazany ny fitoriana filazantsara amin'izao vanim-potoana izao fa ireo mpanompon'Andriamanitra zay voantso dia to variana amin'ny zavatra maro samihafa, to variana amin'ny zavatry ny tany, to variana amin'ny fidadiavam-bola, to variana amin'ny fialam-boly, to variana amin'ireo zavatra isan-karazany dia le tena antom-pisinao mampanompon'Andriamanitra anao, mahiraka Kristy anao, manjary lasa hadimo le izy. Androany dia mampatsiaro anao zao tenin'Andriamanitra izao manao hoe mitoria ny filazantsara na amin'ny fotoana manao ahoana na amin'ny andro manao ahoana dia irany tompo hatrany ianao hanatanteraka izany asa izany satria zany ny antom-pisinao, zany ny fahavelomanao dia hanatanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Androany miantso anao andray ny tompo, miteny aminao andray ny tompo, maniraka anao andray ny tompo manao hoe mandehana mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy manavaka sarangan'olona, tsy manavaka sarangam-piaviana fa ninona ny hitanao ny sehitr'olona rehetra dia izao ny anjaranao manatanteraka ny iraka lehibe zay nampanaovy ny tompo ianao hoe mandehana mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary ho anao kosa zay miezaka ho amin'izany asa masina zany, miezaka andro aman'alina ho amin'izany asa masina zany dia tsarovy fa ny tompo ny momba anao ary Andriamanitra tsy manadino zany asa lehibe zay hataonao zany hanomezanao voninahitry ny anarany, tsy mba hoketraka ianao fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fotoan'andro raha tsy reraka ianao dia hijinja, mijinja fitahiana, mijinja fahasoavana zay omeny tompo anao vokatry ny fitoriana ny filazantsara zay ataonao. Mazava fa tsy mora zany atao hoe mitory filazantsara izany satria misy ny olona mangidy sofina ary volazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny filazantsara dia famonjena ho an'izay rehetra mino ary fahadalana ho an'izay rehetra ho very. Tsy voatery miaino anao avokoa ny olona rehetra, tsy voatery ankatoanao avokoa ny olona rehetra fa ny anjaranao sy ny adidinao zay niraisinao tamin'ny tompo dia zao ihany mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa ny fanahy masina no miasa amin'ny alalan'ireny teny zay torianao mandrakariva ireny ary dia ny fanahy masina miasa ao anatiny andresy lahatra azy ahafany manapa-kevitra andraisany famonjena, andraisany an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany manontolo fa ny anjaranao dia manatanteraka ny asan'Andriamanitra na ny fitoriana ny filazantsara. Noho izany dia mampahery anao amin'ny anaran'ny tompo, mampahery anao amin'ny anaran'ny tompo. Ninona zay mety olana, ninona mety zava-mitranga eny am-pandehanana, eny am-pitoriana dia aza manana ino na ino, aza matahotra fa ny tompo momba anao satria izy nefa niantso anao ary nandidy anao izy manao hoe ino zao momba anao mandrakariva ambara-batonga ny fahataperana zao tontolo zao. Engana ianao zay nandre zao tenin'Andriamanitra zao androany hamory ny herinao rehetra indray ka ndeha hanatanteraka zay ny asa lehibe zay napetraky ny tompo taminao ary ianao zay efa miezaka manao izany koa dia mahereza aza matahotra fa mahereza trany hatramin'ny farany fa ny tompo hombanao mandrakariva araka ny tenin'Andriamanitra ho aminao aneny fiadanany tompontsika. Andesika hivavaka ny amin'ity fitoriana ny filazantsara ity mba tena aomby naiza ny toerana zay hitoriantsika ny filazantsara dia hiasan'ny fanahin'Andriamanitra mba tena hitondra famonjena ho an'ny olona maro ny filazantsara zay toriantsika. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay, makasitraka anao noho ny amin'ny teny zay nomena ho anay satria iraka lehibe zay nampanaovan'i Jesosy Kristy anay zany ary dia araka ny tenin'i Jesosy tompo dia ny hoe raha mbola antoandro ny andro dia tsy maintsy manao ny asa, tsy maintsy manao ny asa fitoriana. Ndraindray tompo dia variana ny mpanomponao zay nandraiza ny antso zany, ndraindray dia to variana amin'ny fameloma-tena, fitadiavam-bola, re zavatra maro isan-karazany fa amin'ity an'ity kosa tompo dia mampatsiaro anao mba atonga an'izy ireo anatanteraka ny asa tahaka ny adidy mihitsy ka tsy maintsy efaina, tsy maintsy atao izany
dia ny fanahy masinao anie jesosy tompo hamango ny fony re olomboa antso indray hanatanteraka zany asanao zany ary ho an'ireo izay miezaka kosa manao ny asa dia ianao tompo hitahirany izy ireny eo ambany fahasoavanao ampahery azy mandrakariva ahafany manatanteraka ny asa ary ankehitr'Andriamanitra dia mivavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy zay manaraka izao teninao izao ianao tompo hiasa mahery eo anatin'ny tokantrano izy ireny ahafany mijoro ho tena mpanomponao ahafany mandresy ihany koa re rasan'ny fahavalo rehetra ary dia matoky izay Andriamanitra fa tsy verina foana aminao ny teny raha tsy efa nahatanteraka izay nanoranao azy anao dera sy nihaja ary ny voninahitra misaotra indrindra ry tompo malalo amen dia mampahery anao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ry havana mahereza tompoko naranao teo teny fitahina ho anao zay nanaraka izany ten'Andriamanitra zany ka mankatoy izany naizanaiza toerana misy anao nentiny neny randria mananjara Denise Mpitandrina filoha nasionaly ny sampana